Navana manalo amin'ny tompo ho amintsika manankarivany ny fahalalana tsara n'Andriamanitra iray sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Vavaka sika. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro Alatsinainy 20 Septambra 2020 ity zay atonga anay indray amakivaky amin'ny fanarahana anao sy ano tena bebe koa anao. De mino teninao zay tompo mba ho tara-dalana anay azonay manao ny sitraponao indray amin'ny tontolo andro ity. Doka aminay rehetra ny fafenao ny fananao masina Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara Mofonaina ho antsika amin'ity Alatsinainy 20 Septambra 2020 ity gavana dia ny bokin'ny Asan'ny Apostoly toko 9. Asan'ny Apostoly toko 9 raisina eo amin'ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 17. Asan'ny Apostoly toko 9 raisina eo amin'ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 17. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Zenyely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ary Filipo nidina tanàna Samaria ka nitory an Kristy tan'olona tao. Ary vahoaka betsaka dia niraha hevitra ny eno izay nolazain'i Filipo ka nandeha azy sy nahita fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto ny antso tamin'ny fehmahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy. Ary maro no maraha ny palesisa sy ny mandringa no nisitrana. Dia nisy fifaliana lehibe teo amin'izany tanàna izany. Ary nisy lehilahy anankiray rahateo teo tanàna atao hoe Simona izay nanao ody ka natalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azo zavatra. Ary neno azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe ka nanao hoe ity lehilahy ity ny herin'Andriamanitra izay teo hoe hery lehibe. Ary neno azy ny olona satria efa ela ny talanjona tamin'ny ody. Ary efa nino an'i Filipo toy teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesu Kristy ireo tena natao batiza avokoa nalana vavy. Ary Simona koa mba nino ary efa natao batiza tena nanaraka an'i Filipo ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Ary noho ny ren'ny apôstôly zany noho ny ren'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria fa nandray ny tenin'Andriamanitra tena nahiraka ny Petera sy Jaona izy akany aminy. Noho ny tafidina tany izy roalahy dia nivavaka ho an'izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mandraisa ny fanamasina. Fa tsy manisy nilatsahana izy na dia iray koa aza fa natao batiza tamin'ny anaran'i Jesosy tompony izy ary izy roalahy namiditra tanana taminy ka dia nandray ny fanamasina ireo. Masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ito amin'ity lahatsoratra masina ity vokatra ny fitorinan'i Kristy teny rehetra teny dia nanao tovakana ny fandraisan'ny olona ny fanamasina rehefa nanaiky nino sy natao batiza. Nanao tovakana satria tsy nitsahatra tsy nahazo ny fanamasina ny olona izay nino sy natao batiza. Eto dia tamin'ny nametrahany tanany tamin'ireo ireo dia nandray ny fanamasina ireo. Verimberina eto fa nandray ny fanamasina ireo ireo. Vokatry ny toriteny dia ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Ary efa natao batiza izy ireo dia nandray ny fanamasina. Nga zany any ry havana fa miverimberina hoe asa lehibe no nataony, fifaliana lehibe no nataony satria ny olona rehetra teo dia taony maro izay maraha ny palesisa, taony mandringa sitrana. Zava-dehibe izany ry havana. Ahoana ny natanteraka izany indray amin'ity andro an'ity meteza ianao ino sy atoky fa izay mino dia avita asa lehibe nojanon'i Jesosy nina izay mino an'i Jesosy amin'ity andro an'ity to ry havana. Miteza asa ianao anaiky an'i Jesosy, miteza ianao hiara tariny fanamasina, miteza ianao anaiky hiara-miasa amin'Andriamanitra avita asa lehibe amin'ny anarany sy tondra fifaliana amin'ny votra sy tanàna izay misy ianao satria izay mino
dia tsy avelan'Andriamanitra tsy aneo ny voninany sy tondra fanasitranana sy asa magaka eo amin'ny sehatra rehetra izay anana amin'ny fahavelomana. Fa amin'ity androany ity aoka ianao ino sy atokony topa dia anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany sy ny voninany. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany. Mbola mitoetra manakaketiny ny famarinan'ny teninao ary tianao zay isitraka izany amin'ny fatokinainao sy ny finoanainao manakariva ray zanakary fanamasaka. Dia ampitombo ny finoana ty anatinay fa kanamiza moa zay fa ianao no manana teny fiainao anakizay sy nampianatra anay ary vavaka hoe anay zay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sikaponao ity atany tahaka ny an-danitra menao niny anina sahazo anay raha mamilany elokay tahaka na milana izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Resy ny todrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay niantso anareo sady izany ny anevo izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.